Ary izany indrindra no antony iranay kidera ny tompo Jesosy Kristy ary soratana indrindra izao hira izao mba hitao manasy tao mananao ho amina fiderana. Voalaza amin'ny Baiboly mantsy fa mitoetra amin'ny fideran'ny olona Andriamanitra. Koa raha teo anisan'ny zanany ianao dia tsy ampaninanao niaraka aminay hananatra izao hira fiderana izao. Andro iza namangia izy tonga tao am-poko